Ny fonina kosa no isarahantsika na Natsiaran'i Victoire Soamanarivo ny fiangonana katolika tamin'ny ity volana ity. Anisan'ny natsiaro izany moa ny Karamasinda Augustin Ambohitrovy Fileovana Androibe tamin'ny alalan'ny lamesa goavana no nanatanterahana izy ireo ny fanamariana izany. Anisan'ny fiangonana katolika naoriny Victoire Soamanarivo ny Karamasinda Augustin Ambohitrovy Fileovana Androibe distrikan'ny Fianoarivo eto amin'ny diocèse Antananarivo. Tafiditra ao anatin'ny volan'ny fankalazana ny Victoire Soamanarivo no natao tena toerana ka nisy ny fitaovam-pivavahana notariny evêka mpanampin'ny diocèse Antananarivo sy ny pretra. Nisy ihany koa ny fampahafantarana ireo tantaran'ny fandimby sy ny razamben'ireo taranaka niaraka nanorina ny fiangonana. Maria nafasanam-piangonana ny Karamasinda Augustin ary maro ny olana izay sedrainy ka misy ny etaetan'ireo kristianina amin'ny fanavozana ny fiangonana. La mesa, la topabana, to sato maneiro. Muita de zany, na izay zanaka penena lera, matsapazanta vitsy ny vitsy koa zanaka penena la tonga manotona zavatra tonga be eto amin'ny tombotombo ty. Ny antony dia izao, matetiky dia resaka tsy fampiny pretra mampivavaka eto amin'ity fiangonana ity. Raha ohatra misy fotoana lehibe takan'izao mba misy fotoana tsisy pretra manao fitaovam-pivavahana teto ary natatofoka an'ireo zanakam-piangonana na ny kristianina izay miangona teto tamin'izay fotoana izay hoe fotoana be ohatr'izao hoe dia tsy misy pretra hanao lamesa. Etaeta hoe raha tiana zany mba hoe ampisonika an'ity saboampivavahana ity dia mba misy pretra iny le mpandeha isam-bolana mampivavaka eto. Na dia misy asany olana dia efa misy koa amin'izao fotoana izao ny sekoly ambaratonga fototra miankina amin'ny ekara izay manampy ny ray aman-dreny hanabe ireo ankizy eny an-toerana. Dia iny ihany koa tompoko lasitoko vavy no anakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Tiana ny mampafantatra antsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra ma TV fa isy ny fandarana mahenika vokarina sampana fampahalalam-baovao renan'izao fotoanan'ny vaovao izao noho ny fataparan'ny herinaratra tetỳ amin'ny faritra teny Mbomtsimbona kosa dia isy zany ny fanatanterahana ny fandaharana mitondra ny anarana hoe African Elan Talent tokony nandeha tamin'ny Enora Riva sy tamin'ny 7:20 minitra ariva teto amin'ny fahita lavitra ma TV fa ao aorianan'ny fandaharana mahenika no anarahantsika ny ampany amin'ny koa ity fandaharana iray ity. Ny famerenana izany fandarana izany dia ho amin'ny rapitso amin'ny 9 ariva ny tapany voalohany ary amin'ny 7 ariva kosa ny tapany faharoa amin'ity fandaharana mahaliana ity. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao ny tena koa manaraka indray veloma tompoko.